Voka 5 no mety hivadika ho tranga ny aretina maman'lava eto Madagasikara araka ny antotanisa nampitainy tahirin'ny firenena mikambana ho an'ny ponina na ny UNFPA nandritra ny atrikasa notanterana niaraka tamin'ny solitena ny banky iraisam-pirenena no solitena ny governemanta malagasy ary ny fikambanana sy ny fiarahamonim-pirenena samihafa. Raha ny vinavina dia mahatratra 5 alina nisan'ireo vehivavy misedra ity aretina azo noho ny fahasarotan'ny fiterahana ity. Mbola ho lavitra ny lalan'ny Madagasikara araka izany, hoy ny solitena ny UNFPA. Anisan'ny mahatonga io aretina io ny fampanambadiana loloatra n'ireo zatovovavy malagasy, eo ihany koa ny fitondrana voka lasa loloatra. Tanjona araka izany ny ampihenana ho 50 isan-jato hatramin'ny taona 2024 ny tahan'ny vehivavy tratra n'io aretina io, dingana iray izay entina nafoanana tanteraka izany eto Madagasikara. Nanaovana ahitaka ihany koa ny fahafahan'ireo vehivavy tratra ny aretina maman'lava misitraka ny fiahiana ara-sosialy tsy andoavana latsa-kemboka ka azoan'izy ireo mizaka ny zony sy ny fitsaboana araka ny tokony ho izy. Fifanaraha-piara-miasa miisa 3 no nosoniavina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany alarobia. Anisan'izany ny tetikasa entina manatsara ny famatsiana rano fisotro madio sy ny fidiovana eto Madagasikara, izay vatsiany ny banky iraisam-pirenena vola mitentina 200 miliara ariary. Distrika enina no voakasiky ny tetikasa dia Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Mahajanga, Manakara ary Mananjary. Efa tamin'ny taona 2020 sy 2007 ny akamaroan'ireo foto-drafitrasa ireo izay ampiasaina amin'ny famatsin-drano eto Madagasikara ka ilampana-vaozana satria efa misy ny simba ary tsy maharaka ny fitombon'ny mponina intsony, hoy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Tetikasa roa hafa izay mitentina 20 miliara ariary no nanaovan'ny sininy araka tamin'ny governemanta Japoney androany alarobia. Momba ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fanangonana ny fako eto Antananarivo renivohitra ny tetikasa iray. Raha toka 53 taona isan'andro ny fako voaroka eto Antananarivo amin'izao, hahatratra 100 taona kosa izany amin'ny fampiasana ireo fitaovana vaovao, hoy ny masovony Japana eto Madagasikara. Tetikasa faharoa vatsiany governemanta Japoney vola ihany koa ny fanatsarana ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ny mponina. Mariky ny fifandraisana sy ny firalahiana eo amin'ny vahoaka Japoney sy ny vahoaka malagasy, hoy ihany ny masovony Japana izao fiara-miasa izao. Nosokafana androany tao amin'ny Hôtel Radisson Blu Ambodivohitra ny kongresy voalohany ho an'ny fanomezan-danja ny Arena Rabozanahary ka mitondra fampandrosoana ho an'ny teo-karena maitso ho an'ny Madagasikara. Lohahevitra maro samihafa no asongadina sy horesana mandritra ny fionany izay ahatratra amin'ny raha-pitso alakamisy. Tanjon'ity kongresy andiany voalohany ity ny fampifandraisana mivantana ireo mpisehatra toy ny mpamokatra, ny mpamazy sy ny mpanondrana zavamaniry azo ahodina eto Madagasikara amin'ireo mpividy avy any ivelany. Hita mandritra ity hetsika ity avokoa ny mahakasika ny fahasalamana, ny vokatra azo atao sakafo, ny fikojagozana ny hoditra sy ny maro samihafa. Ankoatra ny fifanakalozana ara-baritra, misy ihany koa ny fampiratiana vokatra entina namarihana ny hetsika.